Maro ireo olona ravatrano ny fandalovan'ny rivodoza tsedza teto amintsika ka voaterina andao ny trano fonenany. Anisan'ny vahaolana noraisin'ny tompon'andraikitra andray ireny traboindreny eny amin'ny fokotany toy ny tintranga teny amin'ny fokotany hampamantanana ity. Traboina 2.20 tafo miisa eo amin'ny 7.50 no ampetranona ato amin'ny fokotany hampamantanana eto amin'ny boriboritany faharoa ity. Tokantrano maro ny voatery miara-miaina ato amin'ity efitra iray ity ka hita ato avokoa na ny lehibe na ny zazakely. Tsy maintsy nandray izao fanapa-kevitra izao ny sefokotany ho fitsombinana ireo mponina izay tsy manan-kelofana noho ny fandalovan'ny rivodoza tsedza. Ny antony moa zany ty moa zany ty trampokotany ty dia azo atao azonare mihitsy hoe fananan'ny fokon'olona teto amin'ny fokotany hampamantarana rabe ary tanona orona ho atao an'ny fokon'olona izy io. Karaha nisy zao dia tsenako mihitsy zany no nanapa-kevitra hoe ampidirina atao amin'ny trampokotany satria ny fokon'olona teto amin'ny fokotany hampamantarana mihitsy no nanganana io trano io tamin'izany fotoanandro zany. Fa tsy niandro tsony zany hoe ho any amin'ny école na ho any amin'ny tanty fa nampidirina izy hoe aty amin'ny trano izay tokony ho sazy satria fokon'olona no nano azy. Ho fitsonjovana ireo traboina dia nitondra fanampiana ho azy ireo ny antoko maparandroany. Nandritran'ny ty nandalovan'ilay cyclone teo dia tsy mitsahatra izay tonga mampahery sy manampy mitondra izay voatsirambon'ny tanana ho an'ireo vahoaka izay niarambony ary tena hita fa mampalahelo zareo ary mbola maro tena maro no tratran'io von'io fa tsy izay tratra zany no ezahana ho atao. Dia ny eto ampamantanana zany dia nanome fitaovana izay an-dakozia miaraka amin'ny vary. 2.20 tafo no traboina eto amin'ny fokotany ampamantanana fa ny 2.20 tafo amin'izy ireo ihany ny reto raisina ato amin'ny fokotany ireto. Tokony hisy arak'izany ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana mba ahitana vahaolana maharitra azy ireo fa tsy izay vahaolana ka mihana fotsiny ihany no atao.